nama tidak levantado semai ita celanga tanah asta paitana esdona pasana kasu makaram ramonan cibuntat karama pasti suatu kumar semai seks sakaf kapin toma pai mandalam tati ufen beli atenção política sai tate aida partis local sai na WhatsApp cadê a vaiana desse cara massa do rundi ele tá na tirunha ele tá pansadi samnya la jaita selanjak santa kau sendas marna dan tadi ufak jadi kele nana kusuna ma dede ele tá na unha laina a vela fazia famai dei tá de ampe vela tá na fe mama melhor pe cara aí tá só cara e tá fazendo aí dena balu queira balu mulher balu assim queira que janeiro o diabo não você mulher fora que na fasta Manguruna dietana, rupa penan sadake, dela sarama tuke, rajula dayang nung tungatan, den na mata.
Ny renan'ny malagasy voalohany teto Madagasikara dia tamin'ny andro nanjakana Andrinampomerina teo amin'ny Rova Manjaka miadana. Ary ny fombafomba nentin'ny nanorina azy dia nanao ny fiafolohan'ny betsy mitataka ny fokon'olona na ny mpiaramonina zany izay nitendrena Andrinampomerina hanao ny fiafolohan'ny betsy mitataka mbo fanajariana ny tambary betsy mitataka. Ny olona manao fampona ary Andrinampomerina kosa miantso mpandia mba hamalifaly ny olona sy hanangona mivoaka hanaovana kabary mba hampanetana mivoaka amin'ny fanaovana ny betsy mitataka ho tambary io. Efa nisy nanao iragasy tamin'ny fianakavianako dia ny raibeko sy ny renibeko ary ny raiky niteraka mbola nanao iragasy kio ny anabaviko sy ny zodako fa saingy tsy tadidiko ny taona nanaovan'ireo satria tany amin'ny raibeko tany mbola tsy teraka ary ny dadako mbola kely ako dia efa maty izy ary nanaovan'ireo iragasy voalohany dia tao Ambanitsena Manjakandrina zay ny nahatonga le fiteny manao hoe iragasy n'Ambanitsena Kazevo mangina. Fito menadany zanako efatra izy nanao iragasy dia Perline, Emeline, Joancé, Zézé reo izy no nanao iragasy. Ka ny antony nanaovany iragasy dia avy aminy any zany hoe safidipony malalaka zany ny antony nanaovana iragasy ato amin'ny tarika Ramilson feno arivo ary tsisy nampianatra fa efa taletany le izy ka dia na ohatra sarotsarotra ihany izy le zavatra atao amin'ny iragasy dia tsy olana be taminay mihitsy satria efa tonga dia zavatra hainy le izy ary reo le olona mpanampy anay zany akamarony dia izy efatra menadary eo mihitsy no manampy ako mampianatra an'ireo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay anasoavana ato amin'ny tarika Ramilson feno arivo. Miutuna, rude rebat, rebat, saya budim, Julian. Perline dia malaza tokoa, malagasy mihaino radio dia tiany feoany ary isan-tanàna dia fantatra ny anarany ny endriny. Tsy mety mianao rehefa le mandaka ty aloha atao tsara ohatro va sady mba mitsikitsiky tsara ina moa zay le misy le hoe Bedi dia tsy vo io dia efa nataony tany amindrosy aloha ty fianarana ity lasa isa roa be dondor alefa tatan taratatan tatatan tataratan ratan tan tan hari mas alefa tatan taratatan mitsy zao mivantana makamy fa ny maso ary akaratsa efa mamikoasakoasa tsara ohatran'izany ampandizina tsara ny ery tatan taratatan taratatan mamindra ny taona nanaovako iragasy voalohany zany dia tamin'ny 1978 ary 5 taona tamin'izany ny fandeha moa dia tsy dia sarotra tamiko loatra le nianarana iragasy satria ny ray aman-dreny zany le nanao iragasy dia efa mahita foana dia tsy sarotra na fianarana iragasy tamin'izany niaraka tamin'ny saondrafinina zanany ny andraikitra tamin'ny troupe Ramilson feno arivo zany dia maromaro ihany satria mampianatra hirany izay zazavakanavao dia mamorona ny didy akanjo dia mifidy ny lokona akanjo ary miandraikitra ny zavatra samihafa. Ny fikarakarana zany rehefa mamoaka akanjo vaovao vehivavy dia sarotsarotra ihany satria tsy maintsy mifidy ny lokom-bola tsy ananan'le tarika zany indrindrindra eo amin'ny didy akanjo
dia ny amin'ny didy akanjo moa dia heritreritra ihany za manao azy hoe ohatran'izao ny didy akanjo tafavoaka sy sady marevaka amin'le jery an'hira gasy. Ny lehilahy moa dia efa manaraka ny fomba taloha hoe ny didy akanjo ny taloha ihany dia tsy mba misy fiovaovana ohatran'ny vehivavy fa dia iny ihany na rana ny didy akanjo ny taloha ihany na rana ny lehilahy. Eo amin'ny vehivavy zany no tsy maintsy ataonao misolisa taona ny lokon'akanjo ny didy akanjo izay tafavoaka amin'ny mpijery ny hira gasy. Ny feoko zany no hoe voarain'ny olona era Madagasikara ary ny fiainako moa dia eo ihany satria ny fiainana misarotra ny hira gasy tsy arakaraky ny fahasarotan'ny fiainana ny karaman'ny hira gasy fa ohatran'ny hoe latsaka be zany dia eo ihany atao hoe mora tsy mora atao hoe sarotra tsy sarotra. Ny fandehan'ny hira gasy zany atao Madagasikara dia mihamandrosa sany satria fandraika amin'ny fiainan'ny olona andavanandro zava-misy ainan'ny olona no tany saim-panao hira gasy dia mihamandrosa ny hira gasy ary fandraisany anazy dia atao fandraika amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiainana iainan'ny olona andavanandro tsy maintsy atao hira dia izay no mora andraisan'ny olona bebe kokoa ny hira gasy. Telo zanaka ny zany hoe ho lasa mpanao hira gasy zany aloha dia mbola tsy fantatra satria mbola eo andala amin'ny fianarana daholo izy zareo ka tsy haiko aloha izay ao aoriana any mbola tsy fantatra fa hatramin'izao aloha toa mbola tsisy maneloelo azy zany. Ray no miala ny trano bandiaky telo mialany anaovako le zipo dela ve taramika hatramin'ny depite marine ka marinano aritra torotolo ekena tsisy asaraty satria ny vola no jerena azo tomily zingara tody vito manga ezaka izany be mpivarotra rambomanga eny ataoko aminao ranga zako ane tsy mirara satria efa manana avoka raha zay higadra aloha dia tsy misy ekoneka mako ireo polisy raha resaka any amin'ny fokotany komitikiotoraky zany ena ho azany lasany fa irazakilinina eto ihany inona mihitsy raha matono maso anao no dia petsambava ohatran'izao eto aky sasatra amin'ny teny fa maninona mihitsy ho aineny tabataba sy miady lavo zao gidragidra milan-kaleo efa nanao zay ho afany napitsabona masi ny ala maine aia efa nanao zay ho afany napitsabona masi ny ala maine aia asabotsy tabaka nevitra matsiantera fotsy fa mijaly lehize raha dia zay ndreny kely ny asabotsy foalaty tamizanaraka ndray ny mpivaty verokiriranae ka ny teny manao hoe izakeliny mama izakeliny mama tondrakany afaliko Sami unudiko zagelin mama Atu zagelin mama Atu zagelin mama Siki siki lalanda bala yeru tumisamu zagelin mama Adela la dade Nala sili adela Aza fadi sukipe fa mwen jaitema Anila ila mama Adela
nanomboka nanaova kiragasy voalohany dia tamin'ny taona 1970 tany Faratsio faritra Tsirabe miaraka tamin'ny Tarika Ramilson na Fianarivy ary fandehany tamin'ny voalohany aloha dia sarotsarotra ihany. Ny ataoko amin'ny Tarika zany dia mihira manao vakodrazana raha ny ataon'ny vehivavy rehetra. Ny fisehoan'ny hiragasy eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia hita fa tena tian'ny malagasy mihitsy azo ny tantara ny fiainany ny olana mitranga eo aminy ny asa ataon'ny malagasy ary ny fananarana. Fitandràna Ramilson na zanany aloha dia araka maharay azy dia tena ray tokoa izy mananatra manora izay tsy mety ary raha misy zavatra tsy mety ataonao na ditra dia mba mananatra sy miteny koa izy ary hita fa tsotra. Ny hiragasy zavakanto malagasy teraka avy amin'ny vahoaka 920 olona nitarika anankiray. Nitarika Ramilson na Fianarivy isan'ny anankiray malaza tokoa amin'ireo mpanao hiragasy vanopolisy eto Madagasikara. Isotry quartier Ray Mahantra eto amin'ny renivohitra Madagasikara mipanakarena sy ny vahiny dia matahotra mandeha ety nefa misy anay nefa rapitaina Analakely centre-ville izay vezivezen'ireo mpizaha tamin'ny vahiny dia vitsy mpangalatra ety noho ny Analakely. Ety nefa misy anay fionanay rehefa manao fivoriana ary toerana misy an'ny Dadamily izay akaiky ny fako sy ny kanala izay misy rano maloto sy fakofako maro isan-karazany. Trano ty zany dia trano fahatongavan'ny olona maro mpianatra maka kosay maka torohevitra ato amin'ny Andriamatoa Ramilson dia koa feonandreo artista sasany takany Rosy, Ricky, Dama izay mila hevitra ato amin'ny Andriamatoa Ramilson na hiaraka anao fampisehoana mitambatra ohatran'izay. Mpakapira gasy ray manontolo koa dia miditra atolondolo manao kotrana famadihana na kermesy na feti-piangonana zay mitady Ramilson rehetra dia miditra daholo. Efa lasa manao hiragasy indray ny ray aman-dreny dia ato amiko daholo ny tamborona ny zafy keliko rehetra rehetra. Ary nanaovako hiragasy voalohany ray dia tamin'ny taona 1770 niaraka amin'le Tarika atao hoe Ramapierika Fianarivy tao any nanao hiragasy voalohany. Dia rehefa niala avy eo dia nanorina ny Tarika Ramilson Fianarivy ny tenako tamin'ny taona 1970. Ny antony namoronako an'io dia satria maro ny taranako ka raha tsy nitondra an'io anaran'io dia tsy misy olovany rahatra izay. Ka tamin'ny namoronako zany ny anarana hoe Ramilson Fianarivy ny zava-dehibe nisongadina natao voalohany dia ny fahasarotany famoronana ny fitaovana sy ny fanamiana rehetra. Zay aloha ny zava-dehibe voalohany. Ary ny zava-dehibe nahafinaritra faharoa hatramin'ny dorony ny Tarika Ramilson Fianarivy dia voahery taona fotsiny niorina ny Tarika Ramilson Fianarivy dia efa nalaza nanerana ny Madagasikara manontolo. Izay ny zavatra mahafinaritra voalohany indrindra koa.
entina tsy amin'le alina izy dia makeny mba tsy maraina mivaly tensiona ny tobila makeny misy olona ho aminy zany afaka makatody milana olona vateany ko fakaky ihany le ansiana azy mialeky dia mety efa nyvocatera be dia vasiny vocatera be azay ambaka dia amorona tsara no avy dia mampatiko rafoko sy ny ranovato sy mailaika ny fiarako mihitsy ny olona manintsikona tsy mba miliasa ny toerana rehefa lerina dia tsy leo samalava tany roy misy any Lana foana ka gagany fiaramorona na olona afa-tsy toko sendera dia asa mbasano atonona raso fiara mifatondry tsy maintsy kosatona sy vahi ratsy sadafaritsinta janao herina mamporaky ary sofi sofi nini sarana folisanako kaky atoana tsy rariko baraky sofiaro dia maty ambony sasany tompony fiaro Pakatan biasani seksiatan siang dia nak stupnya dia papakitana takut papoma pano desir ais di kona cintana seber mite atau napanditana borsa pajo ya no murah papitana sudes tukan tersma kapumatan direkta eva di mama surga sun pakaikta na badan jasopir ada kumanomar sarier tsy mba mahity zay biby antsy satria matromarika ny lasantsy dia miala dia tala satria tsy revenika anoka Anareo tsy gagany hoe volana oktobra vao tonga ty nitarika remilisiona feno arivo oky nahoana ny tonga tapoka sy nampiomana ny antony tsy laza aminareo zay a fa iraka avy any Antananarivo misy dialeanay ao mbola tsy laza daty a na ny volana de nampifidy ry zareo ny hoe aiza ny tianareo andianana voalohany alohan'ny andananareo de hoy zay hoe any amin'ny faritany Mahajanga indrindra fa i Marivoy tompanana mazao fafinaretana mandrapisaraky tsika eto a tomboko lazy tomboko vavy a de misaotra anareo e de miangavy anareo
e! Hitany! Aminareo zao no nivatany tarika Ramilson dia zao ataontsika tenerana amin'ny volana oktobra mandray novambra dia aty aminareo koa no anaovanay velomanareo satria didiny marovoay an Ramilson feno arivo a Ramilson feno arivo a ho an'ny marovoay a ka dia zay aloha fa mbola hijery fandarana zay ka raha misy mono fotoana dia mbola miverina zay avany Mahajanga misaotra tombopilahy misaotra tombovavy a oela velona daholo tsika rehetra eo anelanelany fampisehoana dia misy ho fialana vizana kely ary tao aorianany lalan-davitra nale ny voalohany masoana dia ny fitadiavana rano hidiovana anasana lamba ary toerana anazana lamba eto amin'ity toerana feno zava-maitso ity izay hodidin'ny trano sakalava ary toerana milamindamina tokoa toy ny isan'andro moa dia manao vazovazo foana rakotomanana miaraka amin'ny ramavy sakaizany ity ndray mitoraka ity dia resaka savony rakotomanana tsy fatany tokoa mantsy fa ity mitoriny farany rahany amin'ny toropy ity midi farany alehany miaraka amin'ny toropy izay tia azy sy tiany tokoa maty izy raha volana teo-aoriana maty ny lozam-piarakodia niatra tamin'ny toropy izay nahitana olona 17 naratra very ray aman-dreny ary very olomanga ny toropinay izahay artista kosa izay mpanao hira gasy fantatray tsara ny fahantrano
nefa afaka mifanampy izahay zay manana dia mifampizara tsy mijery ny anankiray ady ao anatin'ny sarotra. Mihira ho an'ny merina izahay, ho an'ny Betsimisaraka, ho an'ny Sakalava, ho an'ny Betsileo, ho an'ny Mpanjona, hira gasy izany hoe vakoka malagasy, zavakanto tiantianosy lehibe ity. Androany dia tsapanay tokoa ny alalan'ny fihavanana sy ny firaisan-kina eto amin'ny mponina eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana anay izahay izay avy any merina. Misy anefa ny heno ireo mpanao politika, ireo olona sasany izay mitady ampizara malagasy, tsotra volo tsy miaraka amin'ny ngita volo ary ny avy any amorontsiraka tsy miaraka amin'ny afovoantany. Izay anefa izay mitety faritra maro eto amin'ny firenena ity dia mahatsapa fa vahoaka iray ihany ny malagasy ary miray hina ary ireo izay mitady ampizarazara dia eloko behivavy. Ny malagasy dia olona iray ankehitriny.
ahoana no fahitanao zany amin'ny fahenonao an'le tonony le hira nataon'ny tarika ramilisiona feno arivo amina manokana ahoana amin'za manokana fahainao koaky nanaovan'ny tariky ramilisiona avy amin'ny feno arivo azy dia hira vaovao tsara. C'est parfait, ça va? Non, encore? Allez-y. Fakanaina kely eto Mahiratanàna raha kotomanana le iray aman-dreny tato amin'ny toroponay tsy nahafantatra izy mantsy fa ity ny dia farany ataony ity ny torone farany rahany aminay manon fitantarana aminay izy ny tantarangano izay mampatory ampitoerana ny hafaliany ny tantarany dia manafaingana ny lalana ao anaty taxi borosy. Lasa teo niaran-dozy reo tolopondra milisiona feno arivo reo andeha irany fanjay fanjany avarako miarina arivo misasy ary andeha iratany aia de rapony tomabilina mitondra anay dona nanao zatary amin'ny talia de mivadika ambony ambany any amin'ny tambary vony zany tapitra naratra daholo reo ray volana sy tapany mariny reo to amin'ny hôpitaly Ravoahangy de matora milisiona chefinay mbola misy platy raha mitombony hatram'izao ka mbola tsy afaka nanaraka anay anakaray taminay natao hoe reo kotomanana na iray mazoro zay matisoro place tono ihany no niratra be loatra anazy ny tenany hôtely de matora mavokely solotolonandra milisiona satria niany tena finanako angotenda ny tena finanako eto ratikabany ka ndatambavaka ary zazavavy anakaray koa mbola tsy salamy ihany koa fa mbola maratra koa ny tongony isy reo milisiona zany mbola tsy afaka manaraka anay ary ngonareo ka mitenika manao hoe ngonareo ka mitenika manao hoe tsy avo zany zanareo fa tsora milisiona zany ndrara ataonay anio ataonay tankenavy orana anao nio no mitsoka mialaky zao no tanana no raraka mametoky anareo tompolahy tompovavy modelary evoke nareo atolontanareo aty satria olo-kendro na tena maditra efa mitady tsy maintsy mahita tselanga zanaka asapahitanana esindona vazana gasy makarama ranona antipo mitady karama fa tsisy oatokona tsy maintsy miexexika sakafo kapiny tomapahi mandala mitady ho feno voli ampiasao politika izay mitady de ahita vary tsisy loaka lazaina matsatso sandeava ena de sy tsaramaso atao volonironiny de mitanao mitsiry
Manguruna dietana, rupa benan sadake, dela saramatuke, rajula layang nungtungatan, den nawatan, bakti wawe, randiye, ruang rakula, rili, anti, nak, tanai, rai matya, misi sanarat. Yaramil Suanna, Siasen Namnayau, Kampulayam Trini, Faisau, Leun Laksmana Nawe Hasan Matya, Yaramil Suanna Yan, Telefon Batuan Makajotan Sau, Sumat Sunga, Wana Namyul Lawe, Yaramil Suanna Matya, Pada 3 Panitia Matya. Jangan kata sudah mencintai Androany dia be mpamanga Ramilson satria mikarakara famadiana izahay dia famadiana ny Edmond anatahanay sy rakotomanana indro ary namanay anankiray Komoriana i Abdallah ny mpifanolo-bodorindrina ny havana rehetra ary ny mpanandro dia voreto avokoa. Ny famadiana, fety natokana ho fanomezam-boninahitra amin'ny maty, ny fianakaviana, ny mpiray tanàna, ny mpanao zava-maneno dia tafavory avokoa. Avoaka tsirairay avao am-pasana ny razana. Misy ireo havana no mitomany, ny sasany tsy maninona akory. Izany dia zavatra samihafa miseho anatin'ny fotoana iray, ny hafaliana sy ny ranomaso. Raisina amin'ny avy eo am-pasana ny razana, mandiny ny olona miaraka amin'ireo faty. Avy eo dia finosina lamba mena vaovao izy ireo. Aoriana ny famonosana dia mitoy ihany ny dia. Avy eo averina ao am-pasana ireo razana ho amin'ny 5 taona manaraka indray. Misy milaza fa tonga amin'ny alalan'ny nofo ny reny razana ireny, milaza hoe mangatsiaka izay. Ny dikan'izany dia fotoana tokony ilan'izy ireo lamba mena vaovao serahany mandihy amin'ny velona. Ny tsy avy nandraisana azy ireny ny aorian'ny famadiana dia mitondra fahasoavana sy fitahiana ho an'izay mahazo azy, ka dia hifanondritana, hifandrombahana ary atao am-bangodolo fatoriana. Ety ny maty dia razana, tsy mampitahotra izy ireny. Misy fasana daholo eny rehetra eny, eny an-tsaha manodidina ny tanàna arak'izay toerana tsara voatondro ny mpanandro.
Madagasikara, tany razanay, tany anankiray anisan'ireo mahantra eto amin'ity planeta ity, ho an'ny manitra dia sarotra tokoa ny fiainana. Izay mpanao hira gasy, mpanakatò tambanivohitra dia mahantra toy ny hafa rehetra. Nefa kosa isaky ny toropo dia misy ny fanampiana.
Nitarika Ramilsona Fianarivo izay mampiasa olona 920. Ireo olona 920 ireo izay mamelona olona eo amin'ny 20 isy eo. Mifamelona tokoa izahay izay kely azo izary fampizarana. Mandan bola si mangana ke tandem ri afeti irangani mjeta atonga tatan se vet na rote bekle monu popo sim tula ande na pasano wana bu la chatke e na rita yo akijam zan pita tonga tatan Ele tá na